Arava toboko lafirandra toboko vavy tafaraky indraytsika amin'ny takarivan'ny alatsinainy ity manasanao ihany koa anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany akon'ny fivoriana izay tanterahana tany Paris makasika ny fandriampahalemana sy ny filaminana eto Afrika eo ihany koa ny fanombohan'ny asa izay tanterahan'ireo mpanaramaso makasika ny fividianana ho an'ny eto Madagasikara satonany amin'ny tena amintsika ihany koa moa ny tontolon'ny sosialy ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ny PPN no ahafantarany be sy ny maro azy ny fahenina sy ny fafitony volana Desambra lasa teo no tanterahana tao a Paris reny vohitry la Frantsa ny fiaonana atapony nandiniana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ty Afrika ny akon'izay nondao rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Firenena hatrany amin'ny 3 nanana soloteny tao anatin'ny fiaonana tampony nandiniana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ato Afrika izay tanterahana tamin'ny Paris ny 9 sy 7 Desambra lasa teo. Anisany nandray anjara tao anatin'izany ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon, ny filoha frantsay François Hollande, ny filoha vomera amin'ny vondrona afrikana Dlamini Zuma ary ny filoham-panjakana sy ny lehiben'ny gouvernement ary ministra ny raharaham-bahiny eto Afrika. Ho an'ny Madagasikara manokana dia ny prime ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Jean-Marie Beriziky no nisolo-tenantsika. Nifantoka tamin'ny fiara-miasa sy ny fifandraisan'ny firenena frantsay sy Afrika ny fiaonana tampony Élysée tao Paris. Anisan'ny nodiniana manokana tao anatin'ity fivoriana ity ny momban'ny olana ao Mali sy Centrafrika. Nisy teboka 5 no nivoaka tamin'ny fivoriana. Tao anatin'izay teboka 5 izay no raisina nandritra ny fiaonana tampony Élysée ny hanomezana fanampiana ho an'ny Afrika ahafahany mamany krizy ao aminy. Afaka manohana ao anatin'izany Europa sy ny firenena hafa. Momba ny Centrafrika manokana, anisan'ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay François Hollande ny andefasan'ny la Frantsa miaramila eninjato sy arivo any Centrafrika ao anatin'ny opération Sangaris. Anisan'ny noresahana ihany koa momba ny fampandrosoana ny Afrika ka anisan'ny voatra tamin'ny fivoriana tao Paris ny ampitomboana ny fiara-miasa ara-pampandrosoana eo amin'ny Afrika sy la Frantsa. Anisan'ny nambaran'ny filoha frantsay François Hollande ny tokony ampitomboan'ny orinasa frantsay ny fampiasam-bola eto Afrika indrindra eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa sy ny lafin'ny teknôlôjia. Anohy ary anampy ny fepetra fanamorana ny fivezivezen'ny mpandrarara toe-karena frantsay sy afrikanina. Eo ihany koa ny fampivoarana ny fampirarahana amin'ny lafin'ny fikarohana sy amin'ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony. Amafisina ny fiarahan'ny indostria frantsay sy afrikanina eo amin'ny lafiny ara-ekônomika dia ny fambolena, fitaterana, fampandrosoana ny tanan-dehibe, fahasalamana sy ny fizahantany ary ny fandriampahalemana.